Namaly ny fangatany be ny tanàna tato amin'ny commune ambanivohitra Ankazomborona ny ONN ka lalana mirefy 500 metatra no nasi Fanamboaran izay mampitohy ny tapo-tanàna Ankazomborona amin'ny fokotany 3 ato anatin'ity commune ity. Mizara vary no tambony sy vary zany no zarena ka ionatrehany dia mba tsy zarana fotsiny ilay vary nefa hita fa misy zavatra ilain'ny vahoaka ihany koa fotodrafitra sasala amizao dia tsy maintsy natao ny asa tana maro dia natao ny fizarana an'ilay vary zany dia ao anatin'izany rehetra zany dia misy ny message zay tiana hiampita mandrakariva ho an'ny vahoaka fa ny zaza zany ho an'ny reny sy ny zaza ary hitantsika fa ny vehivavy maro misy atao anatin'izao asa tana maro dia ny famporisihana bebe koa an'ireo renin-jaza mba hiditra any amin'ny tombo sekaliny mba hikarakara ny zaza satria zava-dehibe loatra ny arivo andro voalohan'ny zaza ka rehefa voakarakara ny zaza dia tsika fa matanjaka izy ary matanjaka tamin'ny toe-karem-pirenena. Miandamy ambavy ireo nanao ny asa izay nisorany be ny tanàna Ankazomborona tamin'izany fanomezany ONN lalana azy ireo izany sy nanentana ny vahoaka ihany koa amin'ny fikojakojana azy ity. Isorana betsaka zareo avy amin'ny ONN izay nisafidy eto amin'ny commune Ankazomborona nanaovany asa tana maro. Anjava tamin'ny vahoaka zany dia samby hoentitra mba samby hikojakoja lalana mba haharitra fa tsy vita androany dia afaka pitso dia simba fa tsy maintsy hientitra samby hanaramaso lalana ny vahoaka ray manontolo ato anatin'ny commune. 10 andro nanaovana ny asa izay noraisiny ONN an-tanana nofaranina tamin'ny fiara-misakafo izany sakafo maro loko sy ara-pahasalamana izay vokatra tato amin'ny commune ihany.